Non! C'est moi qui ai la violation de domicile, Nagao! C'est moi qui ai la droit à la violation de domicile, Nagao! C'est moi qui ai Nagao! Appui à l'arme, attention. Miaravatsika rehetra ary mirarososo fahombiazana amin'ity taona vaovao ity mirary ihany koa taona zina. Misaotra an'Andriamanitra lehibe mbola velonaina na dia teo ary ny sedra lehibe izay niainanay menakavy kely nandritra ny fety iny sy nandritra ny andro ny tamin'ny herinandro any ny andro 2 janoary. Herinandro ty aoriana vao vitako ity vidéo ty satria zay vao mitombina ny tenako zay ihany koa vao tafapetraka ireo taratasy fitoriana rehetra sy zay ihany koa vao milamina ny ankizy kely nanoloana ny zavatra niainanay menakavy. Nataoko ty vidéo ty androany fizarana sy eo ihany koa hoe fijoroana foana eo amin'ny fiarovana ny zon'olombelona sy ny fijoroana iadina amin'ny herisetra rehetra mianjady amin'ny olo-pirenena, ny herisetra atao amin'ny vehivavy fa indrindra ny herisetra izay ataon'ny mpitandro ny filaminana. Ataoko tsotsotra amintsika rehetrarehetra ny trangan'ilay zavatra nisy aloha mba ahafahantsika mahazo hoe inona le zavatra misy ankehitriny. Tamin'ny volana septambra tany dia nivarotra fiara taman'olona ny vadiko. Nifanaraka iry zareo fa ho alotsikelikely ilay volana fiara nanaiko moa ny vadiko. Tao anatin'ny fifanarahana dia tokony hoe nisy lakleana fiara izay an'ilay olona napetraka aty aminay atao garantie. Zay zany ny bazin'ilay izy. Nandeha tany ivelany ny vadiko dia tamin'izy nanao mission tany amin'ny désert tsy dia misy connexion miantso foana ilay olona zany hoe misy volana alefanay ihany fa soniavy zao dia zao ilay taratasy manamarina fa voarainao ilay vola satria izahay dia matahotra sao dia very ny volanay. Ny fiara nefany efa any aminy amin'ny eo. Dia ilay vadiko koa moa zany hoentim-pahatsorana dia nijery hoe efa misy vola tonga dia tonga dia nanao siniany ilay taratasy mihevitra fa taratasy hoe voaray zany ilay vola. Ny ampitso maraina rehefa tonga taty amin'ny campement zany ilay vadiko misy connexion tsaratsara kokoa dia namerina namaky an'ilay taratasy. Eo vao hitany fa aya novan'ilay olona tanteraka ilay taratasy fifanarahana ary nametrahany fa tsy andohan'ny ambiny vola tsony izy fa fiara ilay fiara natao garantia no tsy maintsy ho raisinay. Tonga dia niantso anazy ilay vadiko niteny hoe misy zavatra diso ao anatin'ilay fifanarahana. Dia nanaiko moa ilay olona diso tokoa fa rehefa miverina ny Antananarivo amboariko ilay izy fa za moa zany mbola tia kodakoda ty dia eny ary. Ny andro 10 andro ilay vadiko. Dia niantso amin'izay hoe fa ahoana mbola tsy novainao ilay taratasy. Teo amin'izay ilay olona no mivadika hoe ianao tsy malagasy ianao hitanao tsara ny anaovako anao rehefa midina ny fiaramanidina ianao dia hotazomin'ny manam-pahefana ara-pisehoko anao fa za olona mahalala olona eto amin'ity firenena ity. Dia nanomboka amin'izay ary zany ny pression sy menace ary ilay olona izay mbola nananay vola no nitory anay teny amin'ny brigade ny Itosy. Mitory anay any amin'ny brigade ny Itosy. Tonga moa zany ny vadiko dia efa nanomboka ny atsojay ary natsony ny gendarmerie d'Itosy izy hoe misy convocation anao aty fa mila tonga maika aty ianao fa ianao toriana noho nizao. Nakeny amin'ny brigade ny Itosy ary ny vadiko sy ny avocat dia hita fa tsy misy convocation. Dia noho tsy misy ny convocation dia ozy izy ny avocat hoe tsisy antony mihitsy atongavantsika aty fa aleo ianao mandeha. Dia nandeha izy nody satria tsisy taratasy manaprofo tokony hoeny izy. Ny andro ny 2 janoary tamin'ny herinandroany tamin'ny 20 teo no tonga nandondona tato aminay ny élément ny brigade ny Itosy polisy anaky 4 gendarme 4 azafady tompoko 2 manao tenue civile ary 2 manao fanamiana. Ny atondiany dia hoe akan'ilay vadiko atao arrestation. Niantso anany vadiko ny tena momba nianatra ihany nianatra ny tena ary ny tena fa tsy misy arrestation zany ka tsy misy taratasy.
ary tsy misy antony anaovana an'ilay arrestation satria nan-convocation ary tsy mbola voarainay. Niakatra moa ny feo, niakatra ny feo ary niakatra ny pression avy amin'ny zareo ary zany ziry fa tsy misy an'izany hoe tonga dia raisina ohatrany samby dokotra fotsiny ny olom-pirenena fa manana ny zo. Somary niataka kely ilay vadiko ary zareriny teo amin'ny vavahady afaka naka an'ilay vidéo an'ilay zavatra nitranga izy tamin'izay fotoana izay. Teo amin'izay fotoana izay nahitan'ilay olona hoe sady olona manao ceinture lombaire zany hoe tsy tao anatin'ny fahasalamana no vehivavy no nanosika mafy be an'ilay vavahady amin'izay ilay gendarme anankitelo. Naratra ny tenako fa noho ny herin'Andriamanitra lehibe dia vitako nitazona an'ilay vavahady nandritra ny fotoana lava. Naratra ny tenako naratra ty tanako iray manontolo ty voadona ny tratrako naratra ny feako ankavanana ary naratra ihany koa ny feako ankavia. Malheureusement tsy maintsy hodidina ny genoako droit noho ny tsy fahasalamana ary fa indrindraindrindra ihany koa noho n'ilay choc nahazo an'ilay genou. Extrait kely fotsiny iny azo ny vadiko iny ary tena misaotra an'Andriamanitra nanana ny vidéo iny. Extrait kely tamina fifanosehana sy fanosehana nandritra ny quinzaine de minutes. Tiako atongavana dia hoe betsaka loatra ny herisetra ataon'ny mpitandro filaminana tsy amin'ny antony ary betsaka loatra ny zavatra mitranga toy izao. Mihintsy manantena tompoko fa samy andray andraikitra ny ambaratonga tsirairay. Tena tsy tantoko ny zavatra nataon'ery zareo teo amin'ny mason'ny zanako. Zanako kely izay tsy misy idirany amin'ny olon-dehibe. Zanako autiste nahita ny saina ohatran'izany. Tsy tsapanareo ilay impacta ny zavatra ataonareo hoe fa ny herim-po anay nandritra ny fotoana elabe 13 taona. Nanabeazana n'io zazy io ao anatin'ilay mpimaso dia nipotehanareo. Zanako vavikely izay tsy manatsiny nampisehoanareo zavatra ohatran'ireny. Fa maninona? Fa inona loatra no mahatonga anareo manao an'izany? Aza hiverina hoe ohatran'ny vitsika daholo ny olona ka azo tonga dia hoe hitsahana. Fa efa maro be, maro loatra ny violence nataon'ny gendarmerie ary mino fa andraindraikitra ny ambaratonga rehetra. Manentana ny olom-pirenena ihany koa hijoro satria tsy misy andro tsy ahitana an'izay hoe violence atsy herisetra nataon'ny manam-pahefana aty. Raha oviana re tompoko vao hitsahatra atsipy ny tady eny am-pony malala. Ary manentana antsika ny olom-pirenena hizara farak'izay azo atao an'ity vidéo ity mba hitranga ny rariny ary mba hahafahany tsirairay mizaka ny zavatra nataony. Mankasitraka tompoko.